Ry mpiaino ajaina tena mahagaga ary ataontsika hoe mahalasa saina tanteraka. Eny atao hoe tsy mahagaga tsony ary tsy mahalasa saina tanteraka satria nahoana efa tototra loatra angamba ny zavatra tsy mety sy ny zavatra tsy tomombana tsony eto amin'ity fireneny ity noho ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ka inona moa ny zavatra atao? Fiampangana ny olona tany aloha foana. Iteny ianao 10 taona lasa ireo mpitondra reo ozy izy tsy hita izay nataony fa ianao nitondra 2 taona. Ity na nahoana ray izay ireo olona nitondra rehetra nandritra ny taona mifandimby matofo filoham-pirenena tompo hiasa no alehany eo. Ary nesy ny asa nataony, nesy ny asa vitany, ny zavatra tokony esy ao aorianan'izay ny adalany eny mahatonga azy ho tonga tany miresaka hoe nesorin'ny vahoaka ny herim-bahoaka noho ny zavatra tsy mety araka tsy mifanarahana. Fa nesy ny asa nataony ireo filoha rehetrarehetra mifandimby ireo. Ahoana ny anaovanao zinina any olona mifandimby rehetra nitondra n'ity fireneny ity, na izy na izy. Nisy ny lafy tsara ny azo raisina amin'ireny olona ireny, na dia nitsangako fahavalo ary eo anatrehan'ny sasany, na nitsangana fahavalo ary teo anatrehan'ny vahoaka. Misy ny vitany tao, nisy nahafantarana azy tao, fa tsy ny fizahozahoanao na ny firesahanao ka hoe ianao mahavita ka andeha hiampanga olona zay foana ve le olana eto rehefa tojo amin'ny zavatra manahirana, tojo amin'ny zavatra mety hoe dingan'ny sasany, tonga tamin'ny zavatra hoe iny fa nisy nanao tsara noho izay dia fiampanganan'ny olona teo aloha ve no atao eto amin'ity fireneny ity. Filoham-pirenena nefa mahavita amin'ny teny an'izany. Filoham-pirenena mahavita amin'ny teny an'izany. Zavatra mahagaga dia izao. Raha hiampangy ianao fa tsy nahavita ininona nandritra ny 10 taona, avay za reny sekoly reny ohatra fotsiny. Avay izy reny orinasa mitsangana rehetrarehetra reny teto amin'ity fireneny ity, avay izy reny lalana namboarina reny. Raha izay fotsiny aloha ny raisitsika, ny sekoly, ny toeram-pitsaboana samihafa, ny asa nanao an'izany daholo iny filoha rehetrarehetra nandritra an'izay fotoana izay. Ka ahoana ny ampanganao an'ireo filoha rehetrarehetra ireo fa tsy nahavita ininona. Fa misy koa ny lesoka nataon'ireo mpitondra sasany, tena misy ny lesoka, fa kosa raha hiteny hoe tsy nahavita ininona. Fa eto zany dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina rehetra tao anatin'ny 2 taona nahavita an'izao rehetrarehetra izao. Dia ozy izy hoe fangaha Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ozy izy nahatonga an'izany niresaka kere. Inona ny maha-filoham-pirenena anao? Olona manam-pahaizana ianao, manan-maizy ianao, ny zavatra rehetrarehetra miseho eto amin'ny firenenao. Ezaka ny tena mpisolelaka amin'ny vahiny ary ezany tena hoe mandadindady lava any amin'ny vahiny, mitsangatsangana any an-dafy any, mitady vola mani, efa teniny zany hoe mitady vola. Ka ahoana moa tsy ho aseho an'ireo vahiny ireo ny zavatra misy eto? Na ireo vahiny ireo ary nge manome tondromolotra, olona manana rem-pirenena ngeza be ohatran'izao mindrana 500 miliara aty. Any anaty vaovao zany fa tsisy lainga. Dia diniantsika amin'izany ny zavatra misy. Ny zavatra tiana ambara dia izao: ny fahanginan'ireo olona rehetrarehetra ireo tsy midika mihitsy akory fahareseny, fa midika fahendrena. Ray izay. Ary faharoa, raha ny filohan'ny tetezamita rery no asiana resaka ary tao anatin'izany tetezamita zany, tao rangany nisy ny tena hoe amboaran'ny asa sosialy ka na injery ny vahoaka tsy nisy ny famatsim-bola, anisany tao anatin'izany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Fa inona ny olana? Inona ny zavatra tiana atao? Fahakalana olo-tokana misy. Fa tsy adala kory ireo vahoaka rehetrarehetra ireo mijery sy mandinika an'izany. Efa trany am-boalohany eny raha natadiditsika, nisy ny fanohanana tany amin'ny resaka tany atsimo, fizarana fanomezana no bahanana any amin'ny mapare raha natadiditsika, nefa anao asa soa. Dia amin'izao fotoana izao ianao tonga tany atsimo rehefa nandeha, ny sasany nandeha ampilaminana, ampahanginana, tsy nirehare, tsy niredareda akory, fa nanao ny asa ampitiavana, atsorina fa efa asa fanaony. Vision ny men'Andriamanitra azy. Tampamendrehana ny nanaovana an'izany.
ary voaporofane zany tamin'ny fitondrana na izy miteny iny ary na filoha-pirenena miteny hoe mitondrana ho viva singa na eta ny asan'io filohan'ny tetezamita io tao anatin'ny tetezamita tompoko vavolombelona koa ny vahoaka fa raha nanao tsy mety io filohan'ny tetezamita io raha nandeha nanao ny asa sosialy tetsy teroa efa voatora bato ohatr'izay mety efa nahazo teny ratsy ohatr'izay fa nefa mifanohatra tamin'izany ny zavatra nisy inona ny zavatra ny fiobiana raha itenenao hoe sary namboarina se adala zany iny masera iny mijoro vavolombelona adala zany iny masera de efa manao tsinitsinina olona zao ny lazaiko am'le resaka sary amboarina tsy crédible amin'ny filoha-pirenena naiza lehany satria nahoana be loatra ny zavatra tsy mety hita teto amin'ity firenena ity nandritra an'izay repoblika fa efatra zay ka raha sary amboarina mety izy anga manefa zatra sary amboarina Zao de temps la hoe kati lava le tiawa Zao de temps la hoe kati lava le tiawa